Fa anisan'ny vaovao songadina raha teto amintsika atao anatin'ny roa herinandro izay ny fiverenana Madagasikara indray ao anivon'itsena ny AGOA tafiditra amin'izay indrindra dia misy amin'izao ireo fanomanana isan-karazany amin'izay fiverenana izay sy entina hiatrehana ity tsena ny AGOA ity tamin'ity andro antiary dia nisy ny hetsika sy ny arahana adinika izay nikarakarany zareo avy eo amin'ny USAID ny fomba hiverenana Madagasikara ao anatin'ity tsena ity indray mitatitra ny vaovao mikasika izay vola rahavavy amin'ny sariny tsiry Rakoto Arsan. Ny fanokafana indray ny tsena ny AGOA eto Madagasikara dia hitondra famoronana sanarivony hisarika fampiasam-bola avy any ivelany ary hanainga ny gouvernement tahiditra ny fametrahana fanjakana tsara tantana eken'ny sehatra iraisam-pirenena. Io no anisan'ny nambaran'ny mpirakitra Amerikanina Eric Kong nandritra ny fanokafana ny dinika teny Sorano. Ny AGOA izay fifanarahana ara-barotra miaraka amin'ny Afrika ary neken'ny filoham-pirenena Barack Obama ny fiverenana Madagasikara ao anatin'ny AGOA ny 4 Jona lasa teo. Ny solotena ny fanjakana malagasy tamin'ny dinika teny Sorano nisy mpanjakana Rivo Rakotovao, ny ministra ny varotra sy ny fanjifana Narsan Rafidmanana ary ministra ny indostria ny fampandrosoana ary ny sehatra sy miankina Julietiane Roland. 180 millions teo ny chiffre d'affaires tika zany tamin'ny 2008 textile daholo moa ny an'ilay izy latsaka be zay tamin'ny miala moa ny AGOA. Misy ihany ireo orinasa mitady lalam-barotra hafa nafahana ambany tazona kely teo fa latsaka be izy satria tamin'ny 2008 tsika nitsika efa tsika ny deuxième exportateur dia latsaka zay ny natony tsy firenena intsony zay no ezahana 100 000 emploi mivery tamin'izany dia ho ezahana averina zay le tsy maintsy iraisan'ny malagasy iny fa indrindra zay lazaiko teo koa zany tamin'ny teny frantsay hoe misy no mitady nafiny antomaro samihafa zay manahirana miteny azy dia hitady any animbatsemana an'izany misy ary dia miezaka mihitsy manaratsy ny fitondrana mba ahafahana hoe aza miara-miasa ny fitondrana eo tsy tsara zany satria tombontsoa an'ny firenena ity ny atao miady la politika tokony avelany ambadimbadika any fa mitombotsoa ara-ekonomika satria io ny andasa vahoaka zay ny andasa vahoaka meo asa vahoaka mba hiasany mba hivelomany amelomany vady aman-jany fa leo ny politika fotsiny amin'izao hoe rehefa tsy zany mitondra dia aloha janony io tsy mety zany zay no lazaiko hoe zavatra ngeza be io nefa tsy hijanona amin'io koa fa voalaza misy ny commerce teo voalaza tamin'ny ano rehetra teo ia fa be da be ny lalam-barotra amin'io dia zany zay no ahafahantsika mamerina antsika tika ary tsy hijanona amin'io fotsiny fa tokony zavatra maro samihafa izahantsika tsara. Ho an'ny GEFP dia anisan'ny fanamepetraka izy ireo ny ampitombo fanodranana ao anatin'ny tsenan'ny AGOA. Ny gouvernemanta malagasy vondron'ny orinasa fakaba GEFP tranobe ny varotra Amerikanina eto Madagasikara AMCHAM ary fikambanan'ny orinasa samihafa no mandray anjara tamin'ny teatrikasa tetsy amin'ny Café de la Gare Sorano ity.